Akafaliana indray toko kilasy toko vavy no iarahako amintsika ny tokantrano any tao anatin'ny vaovao-tsary ny televiziona malagasy amin'ity sabotsy ity manasanao indray ary anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao omaly maraina ny tohatra amin'ny halina ny fionana tamin'ireo solombavambahoaka sy mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny gouvernemanta izay naratsika mivantana teto amin'ny televiziona malagasy moa ka tsy afaka nanaraka ny vaovao-tsary isika omaly ariva tamin'ny raha tahaka izao nisy ministra misahana andraikitra mikasika mivantana ny fiainam-bahoaka no namala ny fanontanian'ireo solombavambahoaka nanazava ny vahaolana mifandraika amin'ny fampandrosoana amin'ireo distrika tsirairay ka mbola ao anatin'izay feim-potoana ho an'ny fivoriana ara-potoana voalohany raha teo moa ny anteny miram-pirenena amin'izao fotoana izao ka ny ministra ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana ny ministra délégué misahana ny gendarmerie no nandray anjara sady solotena ministra hafa ihany koa moa izy ireo nifantoka tamin'ny fametrahana fandriam-pahalemana sy ny fitadiavana vahaolana ara-tsosialy tamin'ny ankapobeny no resaka tao anatin'izay ho fitiany mahatrara marikoto amintsika eo amin'ny sarin'ny ekipan'ny televiziona malagasy. Ny ministry ny antitany sy ny fitsinjaram-pahefana sady ny solotena ny ministry ny filaminam-bahoaka ary ny ministra délégué misahana ny gendarmerie-pirenena izay ny solotena ihany koa ny ministry ny voloalinda no ny fampidinika sy namaly ny fanontaniana teto amin'ny anteny miram-pirenena. Solombavambahoaka 150 no nandray anjara tamin'ny fametrahana fanontaniana sy ny fanehoana ny olana setran'ny mponina eny fotony ny distrika samihafa. Ny fantoka tamin'ny olana ara-tsosialy toy ny tampikarama-nireo tompon'andraikitra eny fotony, ny resaka fanendrena lehibe ny fokontany izay mitarika savorovoro, fo resaka ihany koa ny tsy fampiny ny fototra-fitrasa sy ny fitaovana. Ny ankamaroany ireo vondrom-bakitsinjaram-pahefana dia mbola tsy tonga amin'izay mba tsy tenenako izy rehetra, mbola tsy tonga amin'izay hoe fahavitantena izay zany. Ny subvention dia tohana fotsiny avy amin'ny fitondram-panjakana, ny subvention menandreo commune fa tsy ahafahana mitondra fampandrosoana zany fa tokony ianao hiezaka ny tsika aty amin'ny fanjakana zany amin'ny tena mba hoe loharanom-bola maharitra efa misy ny ezaka aloha zany amin'ity taona ity ao anatin'ny bola mpanjakana na sy mpanitsina dia efa irekrite indray zany délégué mpanjakana zany le takaitra navelan'ny rivodoza kezan'izy zany dia mafy tokoa ny distrika ny tamatavy voalohany sy tamatavy faharoa misy marina tokoa ny famolavolana ny tetikasa zany ahafahana amin'ny miaraka amin'ny mpamatsy vola zany tetikasa vaovao izy io anaovana fanarenana andreo fototra-fitrasa zay potika rehefa manao fanarenana fototra-fitrasa dia mba anao ezaka kely tsika mba ho fototra-fitrasa mafiorina no atsangana dia eo ihany koa ny ataontsika hoe ny fanajariana ny tany zay tokony apetraka. Ny verimberina nandritra ny fandraisana anjara-pitenena n'ireo solombavambahoaka ny resaka tsy fandriam-pahalemana ka angatahan'izy ireo ny poste avancé sy ny brigady ho an'ireo faritra lavitra sy saro-dalana. Ireo mpitandro filaminana tsy manara-dalàna dia andraisana fepetra entitra. Tsy mety tokoa ny mikastanana tsy anatin'ny asanay zany mbola mafiziko foana le resako teo hoe raha ohatra ka manao zavatra tsy ara-dalàna zandary dia ilazao ny lehibeny dia ilazao koa zahako andraisako fepetra mikasika an'izay. Namafisy ny ministry ny antitany fa tsy voatery ho soloina ireo lehibe ny fokontany na vita tsara ny asany ary ny fanendrena dia mitsanona ho fepetra ampiarina amin'izao fotoana izao fa miandry ny fanapahan-kevitra lehibe amin'ny rafitra ho avy. Ho an'ireo fangatahana fananganana komunina vaovao kosa dia ho tanterahana ny fandiniana miaraka amin'ireo rafitra ara-teknika sy ara-pitantanana mifandraika amin'izay ary hatsaraina hatrany ny fampitombona isa sy ny fampitaovana ireo hery miasa eny fotony. Mbola nisy ministra maromaro moa nampanatsoa ny solombavambahoaka raha ny tokony isy tokony eny toy androany ny fionana saingana emitra amin'ny fotoana manaraka izany raha ny fanapahan-kevitra noraisina fa iresaka ny fanomanana ny fetim-pirenena indray isika nisy fanazavana natao tamin'ny mpanao gazety nentina nanambarana fa miaramila malagasy ihany no andray anjara amin'ny matso amin'ny fankalazana ny dadiny 20 jona ho an'ity taona 2024 ity ry anomboka ny voalohany volana jona zany hoe manomboka amin'ny alatsinainy izao no tomboka izay fankalazana izay ary fananganan-tsaina eo ambonana moa no anokafana izany ka hitatitra izay amintsika Njaka Serandrenarsoa sy Fanirikely. Natokana ho an'ny foloalinda malagasy irery ihany ny fandraisana anjara matso amin'ny faha 20 ny volana jona 2024 sy 2025. Tsy isy arak'izany ny fandraisana anjara ny tafika avy any ivelany firaisakina fitiavan-tanindrazana fanavaozana izay ny tarikevitra hiatrehana ny fankalazana ka asongadina amin'izany ny maha malagasy.
fantatra izany nandritra ny fanolorana ofisialy ny sary famantarana izay notontosainy ny komite teknika nasionaly mpanomana ny fankalazana ny 20 jona. Tokony hifanaraka amin'ilay hoe fanavaozana ny zavatra zany asontsika eo Mahamasina amin'io fotoana andro dia ny malagasy rehetra mihitsy no asaina zany ao Kianjabary ny fankalazana ny 20 jona io ny foloalina malagasy no andafitra izany manao maro izay. Ny mikasika an'ilay tsipopoka dia anao ny faran'ny herinay ny izahay tsy dia ahitantsika firy an'izay tsipopoka zay satria fantatsika fa mety efa misy mihitsy mivarotra tena marina ny teninao fa dia anao izay hevitra rehetra zany izahay mba tsy hanelingelina mpiarabelona ny zavatra ohatran'ireny. Efa mijery ny komity ny mba hampilamina ny olona rehetra zany amin'io fankalazana io satria izahay zany dia mpiasa mpitandro filaminana maro dia maro mba hanamboarana ny fivezivezena sy ny hoe toerana fivarotana eto tambongorona sy ny sisa zany afaka matokany malagasy fa hanao fety ampilaminana isika. Atomboka ny voalohan'ny volana jona ny fankalazana ny fetim-pirenena amin'ity taona 2024 ity fananganan-tsaina no anokafana azy ka amin'ny 10 maraina dia hiaraka anatotosa izany avokoa ny birao-mpanjakana rehetra manerana ny Madagasikara. Eo amin'ny parvy Analakely kosa no fanokafana ho Antananarivo. Fa mikasika izay fandaram-potoana manomboka amin'ny alatsinainy voalohan'ny volana jona izay amin'ny fananganan-tsaina sy ny fandaminana amin'ny ankapobeny izay indrindra dia tonga teto amin'ny plateau télévision malagasy ihany koa ny solitena avy amin'ireo komity manomana izay fetiny 20 jona izay antondra fanazavana izy ireo ho arahantsika eo amin'ny fandraisam-peo an'Ory Sorandriamanana sy eo amin'ny rindran-tsary ny Tozony Irina Andrianirina. Kaiky tokoa ny fetiny 20 jona izay fety ankalazantsika ny fetim-pirenena. Tsy maintsy misy ny fanombohana ny fankalazana ofisialy izay ho tanterahana eo amin'ny parvy Analakely ny alatsinainy voalohan'ny volana jona manomboka amin'ny 10 ora. Voalohany aloha dia misy ny fanentanana sy fanairana antsika ataon'ny mpandrindra ny lanonana. Faharoa misy ny fanentanana ataon'ireo mozika ny zandarimariam-pirenena sy ny tafika malagasy zany hira anaitra antsika rehetra hitaonantsika ampifalifaly antsika mba anentana ho avy eny. Fahatelo misy ny fanentahana ataon'ny atoko-pihira ara-pilazarana tsara tsatsapidirahana amboditra atrimo zay anao fanentahana antsika koa anafana ny lanonana eo satria tsy maintsy raha namivavaka moa tsy maintsy raha amin'ny Andriamanitra izavatra atao eo. Misy ny fanentanana sy fanabeazana ary fampasivana izay ataony ao amin'ny ekipa civisme zay fanabeazana olom-pirenena avanina mikasika ny toe-tsaina sy ny oentina fombafomba-panao entina fankalazana izay fetim-pirenena izay. Dia misy ny fananganan-tsaina arahana hira-pirenena izay arahana manam-pahefanambony ary aveo fampisehoana ny sainam-pirenena izay entin'ny olom-pirenena malagasy ary ny tara-kevitra sy ny logona sary famantarana ary ny saina famantarana ny 420 région zany ho hitantsika eo ihany koa izany. Rehefa tafiditra moa izay zavatra izay dia misy ny kabary fandimbiasana dia misy ny fanambarana ofisialy ny fanombohan'ny fankalazana ny fetim-pirenena manerana ny Madagasikara sy ny joroan'ny volalonda ary iray volan'ny teny malagasy koa zany no amin'io. Vita izay dia misy ny fandefasana voromailala miisa 20 satria 20 taona isika zany zao no le fahaleovan-teny ary fandefasana balona. Ny voromailala dia mitandro ny fandriampahalemana tia ny fitoniana tia ny filaminana isika ary le fandefasana le balona dia marika fa fety ny andro. Misy seho an-tsehatra mikasika ny fahaleovan-tena izay ataon'ny tarika vamma izay maritra eo amin'ny 7 minitra eo mitantara momba nandritra ny fanjanahantany eny ka hatramin'ny tantara zao 2024 zao dia hitantsika ao asehony ao izay mahaliana tokoa. Fa amin'ny 4 ora kosa dia misy seho miavaka seho manokana karakaran'ny ministeran'ny serasera kolontsaina zany dia nasanantsika rehetra ho tonga amin'izany fotoana zany amin'ny alatsinainy io andro io. Marina fa ny tara-kevitra amin'ity taon'ity dia fanavaozana ho amin'ny fandrosoan'ny Madagasikara hidirantsika indrindra mahakasika ny sainam-pirenena marika eo fiandrianam-pirenena
dia ho atsangatsika ny sainam-pirenena zany hoe tanina ny isa tokantrano rehetra any a mba hanangana ny sainam-pirenena ny ministera sisa rehetra izay rehefa mahatsapy ianao a fa vahoaka malagasy olo-pirenena malagasy a dia tanina mba hanangana n'izay sainam-pirenena izay manomboka amin'ny faharay jona no atsangana izy io dia mifarana amin'ny 15 volana jolay. Misy fiantrarahana ny lokony na fomba fanonan'io sainam-pirenena io ara dia misy fomba fanonana azy fotsy mena maitso. Ny fotsy dia marika ny fahadiova-po ary marika ny fahadiovan'ny vatana, saina fanahy, marika ny fangararana. Mena ihany koa dia marika ny fitiava-tanindrazana, zany hoe marika ny raha nalatsaka ireo mpiady tia tanindrazana tamin'izany fotoana izany. Ao anatin'izay ihany koa marika fa tia tanindrazana antsika. Ary ny maitso dia marika ny fanantenana sy ny lokon-dravinala izay hitantsika eto Madagasikara. Komity teknika nasionaly mikarakara ny 20 jiona dia sehatra anankiray natao hijery ny fandaminana rehetra eto a Madagasikara amin'ny fankalazana ny 20 jiona. Raha ny eto amin'ny faritra Analamanga manokana no jerena dia efa vonona ny hery fiarovana sy filaminana izay misy ny telotota ny eo anivon'ny tafika malagasy ny gendarmerie-pirenena ary ny polisy-pirenena hiatrika an'izany fety-pirenena izany. Ny hery fiarovana sy filaminana dia vonona fiatrehana an'ireo hetsika rehetra izay atao mba hampiaina ny vahoaka amin'ny faly sy totorebika amin'izany fety-pirenena izany. Ary misy ny fandaminana manokana amin'ny fiarovana ny olona, ny fandaminana ny fifamovozana, ny fandrindrana ny lafin'ny filaminana rehetra izay mifanaraka amin'ireo didy aman-dalàna raha tsy resakitsika amin'izay voalazan'ny arrêté municipal, ny lalana mety ho tapaka sy ny lalana mety vaovao aleha, ny fandaminana rehetra ao anatin'izay. Izay ihany koa dia tsy hoe eo amin'ilay fankalazana fa 20 jiona fotsiny ihany fa amin'ny lafin-javatra maro izay iainana isan'andro dia vonona tanteraka io fiarovana sy filaminana io hiatrika an'izany zavatra izany. Mety hisy ny fanapahan-dalana amin'ireny toerana izay misy hetsika ireny na ireo lanonana samihafa ka ny angatahana mpitandro filaminana, hery fiarovana sy filaminana dia ny mba hisian'ny fanarahana ireny fipetra rehetra izay apetraka ny mpitandro filaminana eny. Ary ny angatahana ihany koa ny vahoaka dia isian'ny fitoniana, tsy ho taitaitra, tsy koropaka, vahoaka mba hanaraka traka sy andavany izay fipetra napetraka ny mpitandro filaminana mandritra an'izany hetsika rehetra izany. Tianay mpitandro filaminana atao anatin'ny hery fiarovana sy filaminana ny manamafy hatrany zany fa hitombo ny mpitandro filaminana izay antsehatra mandritra n'izao fankalazana ny fety-pirenena zao. Ary tsy tsatra ny mpitandro filaminana hoe eo akaiky ny vahoaka hatrany zany amin'izany fiatrehana n'izany fety zany mba ahafahan'ny vahoaka miaina mpilaminana ny fety-pirenena. Tsy ao anatin'ny hetsika ihany fa mbola miatrana ihany koa ny mpitandro filaminana eny amin'ny toerana hafa ao anatin'ny fiarahamonina izay mety isian'ny ambana amin'ireo zavatra majinijinika mety hoe anakorotana n'izany fiainam-piarahamonina zany satria maro ireo vahoaka izay amonjy ny hetsika dia anjarana eo mpitandro filaminana ihany koa no miantoka zany ny fiandriam-pahalemana any amin'ny toerana rehetra. Dia eto am-pamaranana dia manararoatra sahady izay atao anatin'ny hery fialovana sy filaminana miaraba an'ireo reny malagasy rehetra tratry ny fetin'ny reny. Mbola hisy fanampanazavana momba izay amo arahantsika rahampitso ny
sasany amin'izay fanazavan'izay fa anatin'ny fanajana ny fiandrianam-pirenena izay fetim-pirenena izay fa reharehan'ny firenena malagasy kosa ny natafapetraka teny amin'ny Mont Everest ilay tendrombohitra avo indrindra maneran-tany ny sainam-pirenena malagasy vitan'izy telo mianaka ihany nananika ity tendrombohitra ity na dia betsaka aza ny sakana ingadina dia tanazana omaly tolakandro moa izy telo mianaka rehefa avy nametraka izay sainam-pirenena malagasy izay teny an-tampony Everest voninahitra Madagasikara satria anaran'ny Madagasikara no nentin'izy ireo nanatanteraka izany nofinofiny izany ka ankoatr'ireo vahoaka marobe tonga nitsena azy teny amin'ny seram-piaramanidina Ivato dia anisan'ny solitena ny gouvernemanta ihany koa ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina Gasikara Fensoa ny saotra sy nankasitraka azy ireo tamin'ny fitondrana avo ny anaran'ny firenena tojo fanomezana sy ny ity amavavy ny mitatitra izay vaovao izay. Je remercie daholo poussin magique tonga any Everest ty le poussin magique tena manaforce be anao asa matanjaka za rehefa mihinana ty mofogasy. Ankoatran'ny sainam-pirenena malagasy anisan'ny tonga ny Raj Alexander Sarais Boka ary Zozar Boka teny an-tampony Everest ihany koa ny mofogasy mofo izay ahafantarana antsika manokana izay zavatra rehetra nahafantarana ny Madagasikara dia noentin'izy ireo avokoa mba ahafahana mampiseho ny mampiavaka antsika amin'izao tontolo izao. Raha tsy ahivina tonga hatrany amin'ny faratampony Everest izany hoe tany amin'ny 8,720 metatra i Raj Alexander Sarais Boka izany hoe izy ireo no nametraka ny sainam-pirenena malagasy teny. Tonga hatrany amin'ny ahavo 407 metatra kosa ny irain'izy ireo Zozar Boka. Rehefa avy nanofahofa ny sainam-pirenena malagasy teny an-tampony Everest izy telo mianaka mbola niofahofa ihany koa ny saina teto Ivato rehefa nigadona teto an-tanindrazana izy ireo. Efa namono montagne tonga efa un jour après efa tonga à Madagascar. Fa les ambiances les accueils les olo andohany c'est ça le plus important. Sorry. Ohatrany papana teny mbola visaka be za mbola reraka be fa tena faly be tonga any climat mafana parce que tena mangatsika eo dia tena faly be tena faly mafana koa le ambiance mafana le énergie neny malagasy daholo vahoaka daholo fa c'est incroyable. Misy soratra ao anaty tantara i Madagasikara mitovy amin'ireo firenena zato mahery efa nametraka ny sainany teny amin'ity tendrombohitra avo indrindra maneran-tany ity. Androany ny sainam-pirenena malagasy no nitsatoka teny atapy tendrombohitra izay avo indrindra. Androany tsy reharehany izy efa mianaka intsony fa reharehany vahoaka 30 tapitrisa izay no mahatonga an'ireo vahoaka marobe ireo mitsena azy ireo ka mahatonga ny solotena-panjakana tonga eto satria mankasitraka ary mankatoa an'izao ezaka izao. Aorian'izao fitsenana azy ireo izao dia mbola isy ny fandraisana azy ireo amin'ny fomba ofisialy eo Analakely. Mbola isy ihany koa ny velan-kevitra ao ataon'izy ireo hitantarany iray manontolo ny dian'izy ireo tamin'ny fianenan'ny tendrombohitra avo indrindra maneran-tany. Malariva ihany moa izany izy ireo dia niraisina teny Analakely tao anatin'ny lanonana fa ao anatin'ny fanatsarana ny aino manjerim-panjakana izany hoe ny televiziona malagasy ny radio-pirenena malagasy dia nahasotovana vaovao avy amin'ny UNICEF ilaina amin'ny famokarana fandaharana sy ho fanatsarana ny kalitaon'ny asany eto amin'ny TVM CRNM izay fampitovan'izay dia tafiditra indrindra ao anatin'ny fiara-miasa eo amin'ny UNICEF ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina ho fanohanana ny ORTM mandaniny ary sady ho fampiroboroboana ny zon'ny ankizy ihany koa etsy ankilan'izay. Androany natolotra teto amin'ny foibeny ORTM manosy ireo fitaovan'ireo rehefa Ravanarivo sy Enerina Solanjana no mitatra ny vaovao amintsika. Entina hanatsarana ny kalitaon'ny famokarana fandaharana sy ny fampahalalam-baovao eto anivony eny manjerim-panjakana mba hanaraka ny fenitra sy ny kalitao takiry ny vanim-potoana amin'izao fotoana izao ka ho afaka mamaly ny fifananana misy eo amin'ity sehatra ity ireto fitaovana vaovao natolotry ny UNICEF ho an'ny RNM sy ny TVM ireto izay ahitana ordinateur portable, onduleur, micro ary casque. Fampitaovana ny ORTM
tafiditra anatin'ilay fifanarahanm-piara-miasa vaonavaozina eo anivony ministera ny serasera sy ny kolotsaina sy ny UNICEF mitotaly $4 no soniavina tamin'ny taona 2024 ary maharitra 5 taona. Tanjona amin'izany ny hanamafisana ny mahamatianana ny mpiasa sy hanohanana ny famokarana fandaharana mikasika ny fanabeazana sy ny fiarovana ny zon'ny ankizy. Ahoana no ahafahantsika amin'ny télévision malagasy sy ny radio nationale, radio pirenena zany mivoya sy mampiroborobo atao hoe fanabeazana ho an'ny ankizy sy ny tanora amin'ny fotoatin'ny fandaharana sy ny fampalalam-bavao izay ataontsika. Izay zany no fipetra izay takiny izy ireo. Itsika indray zany dia nametraka ny politika ny amin'ny hoe tsy politika ny fangatahana vola fa politika ny fangatahana fitaovana sy fanofanana. Zany amin'ny lalan'ny fanofanana sy ny fitaovana no anampian'izy ireo. Nataona ilahara-pamehana ny onjam-peo sy ny télévision malagasy satria rehefa tonga tato ministera dia fantatsika ny olana dia ny fitaovana. Akamanan'io ny mpiara-miasa ato amin'ny RNM sy ny TVM dia saika ny fitaovana manokana. Izany no ampiasainy anompony an'ity télévision malagasy ity satria tian'ilay mpiara-miasa ilay asa. Hatray no nambarako teo hoe télévision malagasy sy ny RNM mange manana olona manampaizana teknisiana maro fa inona blocage tsy misy fitaovana izy ireo. Anisan'ny laharam-pameana ho an'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny fanatsarana ny eny-manjerim-panjakana. Tsy ho an'ny eto amin'ny Foibe eto Anosy ihany fa voakasika izany ihany koa ny RNM sy ny TVM any amin'ny faritra. Anisan'ny ampidirina ao anatin'ny teti-bola-panjakana na Sipantsina na LFR rahateo izany. Amin'izao fotoana izao dia asa maika aloha zany mba farafaratsiny mialohan'ny anombohan'ny Coupe du Monde dia mba mahita ireo rehetra any amin'ny distrika zany dia misy an'izay ataontsika hoe travaux d'urgence zany angatahana. Fa raha mahakasika ny LFR manokana dia anisan'ny tena fangatahana betsaka izay nataontsika ao dia ny fampitaovana ny TVM sy ny RNM. Mandalo fotoan-tsarotra kely zany tsika ny amin'ny fahasimbana sy ny fahanterana ny fitaovana indrindra fa ny émetteur ray ny pylône ray ho an'ny télévision malagasy sy ny RNM manerana nosy raha ny budget antsika zany dia tena tafiakatra hatrany amin'ny ataontsika hoe atsasany manila kely ihany izy dia mifantoka ho an'ny ny any amin'ny faritra. Ankoatra ny fampitaovana ny URTM dia tafiditra anatin'ity fiara-miasa ny UNICEF sy ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ity ihany koa ny fanofanana mpanao gazety sy ny mpiasa eo anivony ny RNM sy ny TVM ary ny famolavolana sy famokarana fandaharana iraisana hanomezana sehatra ny ankizy. Resaka sehatra ny fizantanana amin'ny faritra Nalanjirofy indray sika satria misy mpisehatra amin'ny lafiny fizantanana misy 720 no nahazo ny atao hoe École Belle tao Sainte Marie tao izy ity izay fiara-miasa ny ministeran'ny fizantanana sy ny asa tanana miaraka amin'ny BTA ka Bosco Totsavsy Tony Manariava no hitondra fanazavana amintsika misy kokoa mahakasika izay École Belle izay. Andiany faharoa izay mametraka ireto sehatra mpizahatany ireto amin'ny sehatra matianina ity mari-pakasitrahana École Belle ity. Fiara-miasa niarahana tamin'ny BTI sivana maromaro toy ny fahadiovan'ny toerana na ny fitaovana iasana, fanagnana ny toerana fagnavahana ny fako ary miavaka magnampy ireo ihany koa ny sambo mpitondra mpizahatany dia ny fanagnana ny atao hoe trousse de premier secours. 7 mianadahy izy ireo nahazo izany teto Sainte Marie. Ny ministry ny fizahantany sy ny asa tanana Ramatoa Lilira Faralahy na Lucie Voloniena no nanolotra izany taty amin'ny toerana. Izy io zany moa zany dia mametraka ny mazava-dehibe an'ilay hoe azo atao tsara no misarika mpizahatany manome tolotra afaka mifaninana eo amin'ny tsenan'ny fizahantany iraisam-pirenena kanefa manaja ny tontolo iainana sady mampanaja ny fanajana andreo harena ara-boajanahary rehetra ananantsika dia izay zany ilay tafiditra anatin'ilay atao hoe fizahantany mandray andraikitra tompona andraikitra responsable durable izay ny mazava-dehibe an'izy ity. Andiany faharoa no naleta aty 30 no misoratra anarana fa tena jerena tsara zany le hoe manara-dalàna ve ny hôtely ary maharaka rehefa nataony fitsirihana rehetrarehetra dia mafeno an'ilay fepetra ve ahafahan'izy ireo mahazo an'ilay École Belle. Le École Belle Sainte Marie tsy hoe tanjona tsy hoe arabaina fa nahazo fa ny tena marina fanomboana asa mba hiazona sy ampitombo ana tsara hatrany izay fizahantany mandray andraikitra sy fizahantany lovainjavy zay. Manananja amin'ny commune ambonivohitry ny Sainte Marie zao etsika izao manome lanja ireo ezaka ataon'ny tompona andraikitra aty fotony raha ny voalaza ny ben'ny tanàna ny commune ambonivohitry ny Sainte Marie Crof Ado Beaso EDB ny Ramatoa Ministre sy ny fametrahana ny Sainte Marie
fanamafisina hoe fanamasinana ny écolabel izay misy teto Sainte-Marie ary mba mireconnaître miezaka izay ataony tanàna sy ny vahoaka eto Sainte-Marie. Misy ihany koa ny fihaonana manokana nataon'ny Ramatoa-Minisitra tamin'ireto mpisehatra amin'ny fizahantany ireto taorian'ny fanolorana ity mari-pakasitrahana ity nafana ny fanakalo-hevitra amin'ny mety ampandrosoana miaraka ity Nosy sy Sainte-Marie ity. Voalazan'ny solon-tenan'ny solom-bavamboaka teto fa etaetan'ny vahoaka izay maniry ny amerenana ny sidina mankany ivelany amin'ireny nosy manodidina toy ny La Réunion izay efa anatin'ny fandarana asa ny ministera ary tsy eto Sainte-Marie ihany fa magnerana ny nosy. Ny fanajanana tontolo iainana, ny fananana tontolo iainana tsara no anisan'ny tena mahasarika mpizahatany araka ny voalaza teo ka ao anatin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay indrindra dia maheran'ny 30 tapitrisa livre sterling isan-taona no atokany fitonam-panjakana britanika amin'izay fiarovana tontolo iainana izay. Vola izay natao hanarenana ny fahasimban'ny tontolo iainana fa ihany koa famatsim-bola isorohana ny fampitehan'ny roa-ivoary ary anisany sotoana anatin'izany ny fampiasana angovo madio sy ny fiompiana trondro ho an'ny eto Madagasikara raha ny vaovao entiny nandriana zavindramaro amintsika eo amin'ny sary ny Mamrao Afson. Ahoana no ahafahana mamatsy vola amin'ny fomba maharitra ny fiompiana anaty rano? Amin'ny fomba ahoana no ampiroboroboana ny fandrahoan-tsakafo madio na ny clean cooking? Sehatra roa azo hanamafisana tsara ny velotena eny fotony no miaro ny tontolo iainana. Roy Piarina efa mivelatra saingy mila fanohanana bebe kokoa ny fiompiana trondro ao Itasy. Tamin'ny volana Oktobra efa namorona mpiompi-trondro tany Apefy na fampihofanana an'zareo momba ny fahasalaman'ny trondro ahoana ny fampitombona fiompiana trondro eto Madagasikara sy any amin'ny commune any Apefy. Afaka mamatsy hatramin'ny 200 tonnes ny tanàn'Antananarivo zareo fa ny olana hitan'zareo zany noho ny fahasimban'ny tontolo iainana fanaovana teviala dia simba ny farihana Apefy misy vokany any amin'ny fiompiana trondro izay. Trevenine Alumni Programme Fund avy amin'ny fanjakana britanika dia anohana an'izay secteur ny aquaculture zay, clean cooking ary ny finance durable. Izany rehefa voakitika ny ala dia voakitika ihany koa ny rano. Rehefa voakitika ny rano dia voakitika ihany koa ny fahasalaman'ny trondro ka noho izany dia ilaina ny vahaolana izay entina mba analana n'izay fomba fanao taloha mampiasa ny arina sy ny kitay izay mba hivadihana makany amin'ny fampiasana ny angovo maharitra sy ny fandrahoan-tsakafo madio. Tolo-kevitra vahaolana no narosony ireto ny sitraka ny vatsim-pianarana avy amin'ny fitondram-panjakana britanika ireto. Tamin'ny alalan'ity fikionandony Trevenine Alumni Association ity no namariparitana ireo lahara-pahamehana. Fantatra teto fa manokana 730 tapitrisa livre sterling isan-taona ny fitondram-panjakana britanika hikajiana ny tontolo iainana, anohanana ny tokantrano marefo, manoloana ny loza voajanahary. Ao anatin'izay fiarovana tontolo iainana izay ihany dia tsara ny mampatsiahy fa mbola ny 770 isanjaton'ny tokantrano malagasy dia mbola miahaka-ndoha tanteraka amin'ny kitay sy ny arina fandrehitra andrahoana sakafo ary anisan'ny antony goavana maharipaka ny ala eto amintsika izany. Manoloana izay indrindra dia mikarakara atrikasa fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny famolavolana manontolo ny fenitra nasionaly momba ny fampiasana angovo madio ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana ny vainjafy miaraka ministeran'ny angovo sy ny akorana hafa ary ny bureau-ny fenitra eto Madagasikara na ny BNM araka ny vaovao nangon'ny Kita Révélation Joelson Andriapara. Hapetraka ary hampiarina ny fanarana ny fenitra izay volavolainy ny fanjakana malagasy sy ny bureau ny fenitra eto Madagasikara na ny BNM mahakasika ny famokarana sy ny fampiasana angovo madio. Ity normana ny fenitra nasionaly ity dia tena ilaina mba hampirisiana ny rehetra hanena sy hiala amin'ny fampiasana arina fandrehatra sy ny kitay ary hanome antoka ny tsirairay amin'ny fiarovana sy ny kalitao azo avy amin'ny angovo madio. Zay misy ny fenitra iraisam-pirenena fa ny fenitra ho malagasy koa misy izay ataontsika hoe mety eto amin'ny tanitsika dia fotoana nanaovana azy zao satria mila an'izay angovo madio izay tsika. Eo ihany koa ny ina moa ny tombontsoa hoentiny zany dia ny mba hananantsika aloha zany angovo madio rehefa mahandro sakafo zany tsika
dia mba tsy hisy tsony an'ireny gaz carbonika izay manimba fahasalamana ao an-trano eo amin'ny fianakaviana. Dia faharoa ihany koa manatsara ny rivotra iainana satria misy fiantraikany any amin'ny fahasalamana rehefa madio ny rivotra dia mihasalama antsika. Dia ny fahatelo rehefa mba hananany malagasy fenitra zany sy ny resaka sécurité amin'ireny fametrahana ny installation ohatra dia mba manana référence zany malagasy amin'ny fametrahana an'ireny. Mpisehatra maro moa no niaraka namolavola ity fenitra momba ny angovo madio ity. Dia ny fenitra dia atonta-kevitra izay azo tamin'ny consensus na partie prenante zany. Ireo partie prenante ireo dia misy ny mpisehatra avy amin'ny secteur public, secteur privé, ny centre de recherche, ny ataontsika hoe laboratoire, ny association des consommateurs sy izay mety mpisehatra rehetra, ny mpanao tantsorika, ny partenaire technique et financier ao anatin'izay ihany koa. Raha tsahivana dia mbola 7.900 ny tokantrano malagasy ny mbola mampiasa arina fandrehatra sy ny kitay hatreto. Hanamafisan'izay ady amin'ny fanimbana tontolo iainan'izay ihany dia nahitam-boka ny atsisika nataon'ny ministèrany tontolo iainana sy ny fandrosoana ny vainjafy nandritry ny CDN2 na ny contribution déterminée nationale andian'ny faharoa izay nahazoana tohana arabola sy ny tetika asa maro nahafahana namolavola ny CDN3. Ity tetika asa ity indray zany no hamaritra ny fiatrehan'ny Madagasikara ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro atao anatin'ny 5 taona manaraka ary hoentina anaovana atsisika isitrahana fampiasam-bola nampahafantarina tetsy amin'ny Carleton moa ny fankatoavana ireo fankakevitra rehetra izay mandrafitra izany araka ny vaovao hoentiny Ketary Vilasi Joelsandry aparanatra. Fombiazana ny atsisika nataon'ny Madagasikara tamin'ny famolavolana nanota-kevitra momba ny CDN2 na ny contribution déterminée nationale izay nisitrahana famatsim-bola nentina ny atrehana ny fiovan'ny toetrandro. I Madagasikara izay anisan'ny firenena marefo amin'izany ary kely ny fandraisana anjara amin'ny famoahana entana mangeja hafanana. Amin'izao fankatoavana ny anota-kevitra mandrafitra ny CDN3 izao dia maro teboka nasipanatsarana tanjo ny fisitrahana famatsim-bola avy rohendy hoy ny sekretera général ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy. Ny CDN2 ataoko hoe efa nisy tombony lehibe ao Madagasikara fa ity CDN3 ity zany matoky izay fa hitombo roa avy eny ny vola hoentina mikarakara mikasika ny fiovantoetrandro tsy fanampiana ireo sokatsim-piarahamonina izay marefo. Fatoka amin'ny resaka tontolo iainana, fatoka amin'ny fanatevenana ireo ady amina fibonin'ny hafanana eto amin'ny bolantany, indrindra fa Madagasikara moa anisan'ny marefo dia marefo koa eo amin'ny lafin'ny toetrandro, indrindra ireny loza voajanahary toy ny rivodoza ireny hoisy zany fanampiana sy tohana manokana ho an'ireo sokatsim-piarahamonina, tanora, ny fikambanam-behivavy, ny izay fokon'olona mety voakasika an'izany loza voajanahary zany. Tsy ahivana fa nisy ny fankakevitra natao nanerana ny nosy talohany nandrafetana ny CDN3 hita nandritra izany fa manomboka mahatsapa sy lina amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro ireo mpisehatra eto amin'ny firenena. Na ny avy ety amin'ny fanjakana zany na ny sehatra tsy miantona na ny fiarahamonim-pirenena na koa ireo mpamatsy vola sy mpanohana antsika rehetra satria efa tena miatra amin'ny firenentsika zany fiovan'ny toetrandro zany manoloana ny faharefontsika dia rehefa mitranga ireny loza teraky ny toetrandro ireny toy ny hoe rivodoza, ny haitany dia tena hoe miatra amin'ny ainimponina ilay izy ary miatrika koa amin'ny ekonomia ny firenena ka ity atota-kevitra ity zany no andratantsika n'izay asa sy tanjona rehetra sy vina tiantsika apetraka amin'izany ady amin'ny fiovan'ny toetrandro zany. Hamaritra ny fisitrahany Madagasikara famatsim-bola ho fiatrehana ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro ao anatin'ny 5 taona manaraka moa ny fankatoavana ny CDN3. Mahakasika ny toetrandro fa resaka vaovao mahakasika ny fiompiana indray isika mbola malalaka ny tsena amin'ny fiariana fiompiana tantely raha eto amintsika ka ilaina ny mampiakatra ny abetsaky ny tantely vokariny eto Madagasikara ary nanaovana dinika nasionaly araka izany fampiroboroboana izay fiompiana tantely izay ho fanatanterahana ny fangatahan'ny mpiompy araka ny vaovao eto Njakasera Andrianarysosy fanindry kely.
telopolo taonina isa-taona ny tantely aondrany Madagasikara any ampitan-dranomasina. Kely io raha oharina amin'ny filana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, mbola malalaka arak'izany ny tsena amin'ny seha-piariana eo amin'ny famokarana tantely. Tombony ho an'ny mpiompy sy ho an'ny toe-karem-pirenena ny fampakarana ny abetsahan'ny vokatra tantely. Namaly ny fangatahan'ny mpiompy tantely ny ministeran'ny fiompiana sy ny tranomben'ny tantsaha ka no tanteraina ny dinika nasionaly fampiroboroboana ny fiompiana tantely. Fangatahan'ny mpiompy tantely izy nefa koa fahatsapan'ny ministera hoe ilaina izay dingana zay. Ny tanjona manko dia ny hoe ahoana ny ampiroboroboana amin'ny fiompiana tantely, ahoana ny hatsarana ny vokatra satria misy fahasamihafana zany ny qualité amin'ny vokatra izay vokarina eto Madagasikara. Dia ahoana ny hanamafisana sy ampitomboana ny vokatra ahondrana nakany ivelany. Tombotsoa azo aloha dia hoe hanana soro-dalana mazava ny ministera sy ny mpiantsehatra rehetra sy ireo mpiara-miombonady ara-teknika sy ara-bola ny amin'ny hoe ahoana ny itondrana zany hoe fampiroboroboana ny sehatry ny fiompiana tantely zany eto Madagasikara. Ray izay faharoa ny hoe ahoana no hahafahantsika manidatra ny fiompiana tantely io mba ho fampanana asa sy fampidiram-bola misy kokoa any amin'ny tontolo ambanivohitra. Mandray anjara amin'ity dinika ity ny mpikaroka, ny mpiompy, ny mpianatra sy ny mpandrara avy amin'ny faritra manerana Madagasikara. Izy ny antota-kevitra ivoaka izay avadika ho drafitrasa hoenty mampiroborobo ny fiompiana tantely. Resaka sehatry ny fampianarana tsika fototra lehibe anorenana fiarahamonina mendrika sy firenena vanina ny fanabeazana ny olom-pirenena ka miainga ny fotony ny fanabeazana ka izany indrindra no ny safidiana nisy izay dahoana ny zosy ny andraikitry ny olom-pirenena sy ny foibe fanabeazana olom-pirenena vanina na ny OMC ao anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny anivon'ny sekoly sy ny tanterana tetsy amin'ny CEG 67 hectara betsy mitantatra moa ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fiara-miaso eo amin'ny rotonta natantetika asa fanabeazana olom-pirenena tompony andraikitra Rivaravanarivo na Soranandriamasinoro Arizijerakotson. Ho ampidirina manisan'ny fahalalana fototra eny anivon'ny sekoly manomboka izao ny fampahafantarana ny zosy ny andraikitra amin'ny maha-olom-pirenena. Antony fiara-miaso eo amin'ny tetika asa zao na ny zosy ny andraikitry ny olom-pirenena sy ny foibe fanabeazana olom-pirenena vanina na OEMC eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena io. Ny ety an-tsekoly ny fototra mola volana sy hanabeazana olom-pirenena tompony andraikitra ka tetỳ amin'ny CEG 67 hectara betsy mitantatra no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy izay fiara-miasa eo amin'ny rotonta izay. Eo amin'ny zon'olombelona vao isakitsaka no misehatra izahay ary eo amin'ny andraikitra mety adino na mety tsy voaray no manentana sy miasa izahay. Ho atao fahalalana fototra mihitsy ilay fahafantarana ny zo sy fahafantarana ny andraikitra izany hoe tsy safosafoana voizina isakan'izay mahatsiaro eny amin'ny fiarahamonina fotsiny fa hoentiny ety an-tsekoly dia efa misy teknika fiasa approche natotosana ihanyzany miaraka ohatra amin'ny ambaratonga voalohany ambaratonga faharoa ary ambaratonga fahatelo ety amin'ny sekoly. Faritra telo no safidiana hanomboana ity tetika asa iarahan'ny ZAO sy ny OMC ity dia ny faritra Analamanga, Itasy ary Vatovavy. Fanamafisana ny fanabeazana olom-pirenena, fampahafantarana ny zosy ny andraikitra ary fanabeazana ho amin'ny maha-olom-pirenena tompony andraikitra ny tanjony. Misehatra amin'ny resaka fanabeazana olom-pirenena ny OMC dia tafiditra ao anatin'izany ny asa iresana amin'ny ZAO makasika ny zosy ny andraikitra tokony ho raisiny olom-pirenena. Raha samy tonga saina raha mandray andraikitra samy masapa tena miaraka dia izay mety mitondra fanovana eto amin'ny firenena. Amin'ny mahafintaratra ny CEG 67 hectara betsy mitantatra dia efa tafapetraka eto anivon'ity sekoly ity ihany koa ny club ZAO ivondrona andreo ankizy mpianatra izay natao hanamorana ny fanairana sy ny fanentanana. Fa eo ihany koa ny votoerana izy izay napetraka eny anivon'ny fokontany natao handraisana ny tanana sy adina amin'ny herisetra ny fotony. Vahaolana amin'ny resaka angovo nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny maitso ranonet vahaolana momba ny angovo sy ny rano fisotro madio izy ity azo tanterana amina toerana maro eto Madagasikara ka misokatra ao andreo teknisiana malagasy dia hisehatra amin'ny angovo sy ny rano fisotro madio ihany koa ny Madagasikara lano araka ny vaovao entin'ny Priskara Kotonandrasana sy Andra Janarvo.
manana teknisianina maro manam-pahaizana ary afaka mampitombo sy mampivelatra ny fikarohana momba ny angovo sy ny rano fisotro madio Madagasikara. Tokony homena lanja izy ireo satria anisan'ny vahaolana ho an'ity resaka angovo sy rano fisotro madio izay raha malala fa mbola olana goavana eto Madagasikara. Teknisianina manana traikefa sy manana ny maha-izy azy avy amin'ny orinasa tsy miankina iray antsoina hoe Madagascar Lano, ireto nampafantatra ny vokatra vokariny antsoina hoe maintso ranonet teto tsara sotra ireto. Misy technicien qualifié ato misy manana certificat izy daholo ny technicien mahafantatra amin'ilay tontolon'ny asanay mihitsy. Dia izay koa manentana ho an'ireny jeune au amin'ny secteur technique raha énergie renouvelable na resaka forage fa izay koa dia manampy koa ho an'ireny jeune reny izay hanao stage miaina amin'izany tontolon'ny asa zany hoe manao nefa manampy an'izay zay maninona hoe maintso ranonety satria ny énergie verte atao anatiny misy rano zany hoe misy produit izay vokariny koa zany resaka forage rano net moa internet Starlink dia natao paky anankiray le izy. Mbola betsaka ny filana tsy feno eto Madagasikara raha resaka famokarana angovo sy rano fisotro madio. Tsy ho vitan'ny fanjakana irery ny mameno izay filana tsy ampy izay ka tsy maintsy mirotsaka an-tsehatra ireo sehatra tsy miankina. Misolutionné eo amin'ny resaka énergie aloha raha tsika malala fa manana problème énergie tsika eto Madagasikara amin'ny zavatra dia eo koa ny resaka rano koa manana olana ihany koa tsika eto Madagasikara dia izay le izy ho atao fanampiana akory fa tsy tsikerana hoe tsy vita fanjakana rery zany ny développement eto Madagasikara fa izay koa anisan'ny mahatonga anay sehatra secteur privé miara-mitady vahaolana amin'ny fanjakana izay ho anisany anaovana ny développement ny Madagasikara. Misokatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra rehetra moa ity orinasa tsy miankina ity indrindra fa amin'ny famahana ny olona ny angovo sy ny rano fisotro madio eto Madagasikara. Resaka renakibon'ny tany mandeha ny fifampirarana amin'ireo mpandraharaha avy any Dubai andiniana lamina fitrandrahana volamena amin'ny commune Ranohira satria manana renakibon'ny tany ity community ary io no anisan'ny fitaovana ahafahana mampiroborobo ny toe-karena ankoatry ny mahatoerana be mpizahatany azy dia atao manara-dalàna ny asa fitrandrahana hoy ny ben'ny tanàna izay resaka tamin'ny vola Rafarasoa. Ahitana volamena hatrany amin'ny 570 taona ao amin'ny commune Ranohira raha ny fitsiriana natao niaraka tamin'ireo manam-pahaizana avy any Dubai tsy maintsy manaraka ny dravi-pampandrosoana ny fotony nefa ny fitrandrahana mba izy tombontsoa miatraika any amin'ny vahoaka hoy ny ben'ny tanàna. Fa tsy maintsy miainga amin'ny BCDC ka ny BCDC zany zao dia tafiditra ao an'io fitantanana ny volamena io izay ny fanjakana Dubai misy ny Dubai misy ny tonga teto tamin'izany resaka tamiko teto sisy intermédiaire fa ny Dubai misy nanao rehefa vonona ianareo dia vonona zay 75 taona ny volamena anatin'ny commune Ranohira eo zao moa azina fandaminana mba mbola sy mivoaka ny fitrandrahana volamena zao fa ezahana mba resaka amin'ny fanjakana-mbola hamoahana an'io volamena io. Tao anatin'ny herintaona dia nanomboka ny ena ny tahantsy fandriampahalemana ao amin'ny commune Ranohira izay fitoniana izay no isan'ny fepetra takin'ny mpamatsy vola ametraka fiaraha-miasa amin'ny commune. Na izany aza dia mila apetraka ihany koa ny fifanarahana amin'ny fanjakana mahefa misahana ny renakibon'ny tany vao afaka manomboka ny fitrandrahana. Misesika makaty aminay ireny mpitandraka volamena reny sinoa tailandais tsy haiko sony dia izay mamerina mandiana miverina makany voalohany nareo ao misy tompona andraikitra ny minina dia azava hoaniny hiteny amin'ny ministre hiteny amin'ny directeur régional fa zay sy misako alohan'ny vasana zany zay raha zay no principe ny commune Ranohira tataniko eto zany dia tokony hiara-hiasa fanjakana sy ny commune amin'ny fitrandrahana volamena sy tena harembe mioampapana tena ataoko aza milaza fa raha 75 taona zany ane ka ataovitaovy ny comptesika miaraka amin'ny compte isika zany no trandrahany Dubai eto amintsika eto ngamba ataoko na godiny mety ho vita volamena koa ngamba ny lalana eto Ranohira raha ohatra eo ka mandeha normal ny resako eto fa sy reny businessman reny masita reny fa tombony lehibe ao Ranohira misy mbola misy safira koa za tapany amin'ny commune Ranohira fa tsoa zany hoe commune manana ny mahizy azy Ranohira kanefa sy maintsy arindra ny fitrandrahana reny mba tsy hanimba ny fitrandrahana sy manaraka ny norme. Anisany mamelona ny toe-karena eto amin'ny commune Ranohira ihany koa ny vola miditra amin'ireo mpizahatany mitsidika ny valan-javaboary ao Isalo
fantatra kehitriny fa misy fiakarany kely ny saran'ny fitsidiana manoloana izany dia angatahan'ny komina ny itsinjovana manokana ny fahefany mividy ho an'ireo teratany malagasy. Hatramin'ny pejany fanatanjahantena isika ho tantenana rampitso ilay fifaninanana hazakazaka kodiaran-droa andiany voalohany antsoina hoe Madadra Kings izay atao eny Rivon'ny Mamo izy ity. Ahitana karazana moto na kodiaran-droa rehetra maherin'ny 80 ireo mpanamora indray anjara amin'izany. Fanazavana misy kokoa entin'ny Ketary Village Tantely Andriambelo. Ny moto hitantsika eo zany dia karazana moto gros cylindre rehetra dia hitantsika ao avokoa na sportive na roadster na moto classique Harley na manakaikikaiky ny Harley maxi scooter moto électrique koa hitantsika ao ny moto trail gros trail koa hitantsika ao ny mpandray anjara aloha zany hatreto raha ny inscrit aty aminay dia misy manodidina ny 80 eo pilote mpandray anjara hatreto aloha. Ny mampiavaka anazy zany nisan'ny anankiray mampiavaka anazy aloha hatreto dia misy an'ny nandehandeha tany naty tambajotra tany nisy fotoana tao alolo tao moto électrique faninana tamina moto gros cylindre dia napetraka eo atao hoe lahara-pahamehana kely izy tamin'ity hoe napetraka ho défi officiel zany hoe ho atsory eo le moto électrique ho atsory eo le gros cylindre. Faharoa manaraka an'izay ny mampiavaka ny événement ihany koa ny course dragy gros cylindre hatramin'izay nisy zany aloha hatreto dia tamin'ity voalohan'ny premier manche ity zay no napiditra open scooter izay tena ny scooter eto amintsika izay tena efa miroborobo tokoa dia nasaina manokany zareo andray anjara anao open ampiseho ny tanjaka izany scooter préparé zany dia tafiditatsika amin'ny 31 zany. Raha pitsany izay fa iresaka baolina kitra indray isika andro maromaro mialohan'ny fanombohan'ny fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany ho an'ny baolina kitra dia mandray fepetra ara-pahasalamana avokoa ireo firenena telo izay mampiatrano izany lalàna izany lalao izany voarara tsy hiditra ny États-Unis sy Canada ohatra ny olona avy any Congo sy ireo nivezivezy tany amin'io firenena io. I Meksika kosa dia nanapa-kevitra ny hanokamonina ireo avy any Congo fepetra niraisina isorohana fiparitahana valanaretina Ebola mono antony izay raha ny vaovao navoaka ny Africa News tateriny maharitra Ramarikoto. Nanomboka andro vitsivitsy izao dia mandrara ireo teratany vahiny avy nitsidika ny Repoblika Demokratika ny Congo, Ouganda sy Soudan du Sud tsy mahazo miditra any États-Unis ny fanjakana ao an-toerana isorohana ny mety ho fiparitahana ny valanaretina Ebola. Fepetra izay ampiary ny Canada ihany koa manomboka ny herinandro ho avy eo. Ho an'ny Meksika dia namafisina ny fizahan-pahasalamana eny amin'ny seranam-piaramanidina ka ireo avy any Congo sy ny firenena manodidina azy dia atoka-monina mandritra ny 20 andro ary araha-maso ny fahasalamany. Fepetra noraisan'ireo firenena telo ampiatrano ny fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany ny baolina kitra. Ao amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo, firenena izay nahitana voalohany ny valanaretina Ebola dia voalaza fa tsy mitsahatra mitombo ireo vao marina fa vo. Maro ny fepetra ara-pahasalamana ampiarina any an-toerana ary efa miditra antsehatra ny firenena maro hikaroka vahaolana. Fa ho eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato isika notokanana ary napetraka nanoloana ny fidirana amin'ity seranam-piaramanidina ity ilay fiaramanidina Cessna 414 voaravaka ireo karazan-javamananaina sy zavamaniry mampiavaka ny Madagasikara. Sanganasa izay voasokajy ho mendrika indrindra tamin'ilay fifaninanana nototsain'ny Ravinala Airport izy ity ka nitanjona ao anatin'izany hoy ny tali general'ny fitaterana navakavaka dia ny ampifamatotra ny fizahantany sy ny fitaterana navakavaka amin'ny alalan'izao sanganasa izay asehony Aina Rabetany sy Shakira Katomanga amintsika izao. Hatao fitaratra hitonana mpizahatany sy hampiroboroboana ny fitaterana nabakabaka eto amintsika manomboka izao ity fiaramanidina Cessna A414 efa tsy niasa intsony nefa noravahana ireo karazan-javamananaina mampiavaka ny Madagasikara izay napetraka eto amin'ny fidirana amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ny Ivato ity. Sanganasa ny Steven Andretsire sy Stefano Christian avy amin'ny ekipa Etsy voasafidy ho mendrika indrindra tamin'ilay fifaninanana Air Airport
4 no totsainy ny ravinala airports hoy ny talie général ny fitaterana nabakabaka kendrena hoy izy ny hampifamatotra ny fizahantany sy ny fitaterana nabakabaka rehefa misy ny fizahantany dia mandeha ho azy koa ny fitaterana ary izay fiaraha-miasa amin'ny ministera miaraka amin'ny ravinala zay zany no ahitana ny vokatra ohatran'izao raha mandinika zao tsika dia presque hita eo daholo ny zavatra rehetrarehetra zay mahaliana eto a Madagasikara raha tsy tena ohatrany hoe misy ny caméléon, misy ny makia, misy ny ravinala sy ny sisa reny zavatra reny zany dia efa misarika ny mpizahatany eto amintsika hoe aiza moa zany misy an'ity aiza misy an'ity dia lasa toerana ivantana mpizahatany zany toerana misy an'ireny zany hoe ny zavatra toy izao zany dia sady mampiroborobo ny fizahantany miaraka amin'ny fanatsarana ny fitanterana tanjona ihany koa ny talie général ny ravinala airport ny ohatra ny fahatongavan'ny mpizahatany iray tapitisa mahery tamin'ny taon-dasa. Les chiffres, c'est la fréquentation, c'est 1,1 million passagers durant 2025. Donc, on peut estimer que sur ce nombre de passagers, que ce soit des Malagasy ou des étrangers qui viennent, des visiteurs qui viennent, ils sont accompagnés par d'autres personnes. Donc, vous voyez, ça fait tout de suite beaucoup de monde. Et voilà, c'est une façon aussi de promouvoir la destination Madagascar. Ny vitsy ny tanalahy ny baobaba ny ravinala zay isan'ireo karazan-java-mananaina sy zava-maniry na mpiavaka ny Madagasikara no nezahana navotra teto hoy Steven Stefano. Dia mba hoe matantely zany izy hoe aiza zao mety ahitako an'izany vidy zany, aiza zao mety ahitako an'ilay rova, dia aiza koa mety ahitako an'ilay caméléon. Dia rehefa mahita an'io zany ilay vahiny dia na ilay olona izay tonga avy any dia mba mitety Madagasikara kely zany mitady an'izay zavatra izay. Dia ny tena sarotra angamba ny nametaka ny démontage ny avion dia remontage teto igny tena sarotra fa le côté réalisation les peintures zany tsy azo lazaina hoe moyen. Oui, zay nanao étude anazy 2 mois dia réalisation 1 mois. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity fotoan'ity moa ity fiaramanidina voaravaka ireo karazana zava-mananaina mampiavaka ny Madagasikara ity. Dedikasa fiara-miasa teo amin'ny ministera ny fitaterana sy ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ary ny ravinala airports. Dia izany koa no manakatona tanteraka ny vaovaontsika tamin'ity sabotsy hariva ity ankasitrahana feno isika tsirairay avy tany atokantrano tany nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany raha-pitsy mbola hiaraka amintsika eto hiaraka eto isika ary dia efa mirary fety sambatra sady ao atsika renim-pianakaviana izay ampanaraka ny vaovaontsary ny televiziona malagasy amin'izay raha-pitsy indray mandra-peny indray ary.